Voalaza hombieny fa ny 5 isanjaton'ny Malagasy dia tantsaha avokoa, izany hoe mivelona sy mifototra amin'ny fambolena sy fiompiana. Manana fahazaran-dratsy izay nifandova tamin'ny taranaka nifandimby isika dia tsy fandraisana antsoratra hotadidy ny asa ataontsika andavanandro, na ny tsy fanaovana kajikajy amin'ireo pamokarana, na farafaratsiny amin'ny fandaniana andavanandro. Ny fitendrazantsika ihany koa moa dia efa milaza fa ny teny ny mandalo fa ny soratra no mitoetra. Hoentina hianaraka fiofanana eny an-tanetim-boangy ao amin'ny centre ilofosana ary ianao. Mahakasika indrindra io fandraisana an-tsoratra io izay antsoina hoe Kajikajy Adisanim Pamokarana na KAP. Nella maraina ci mi potera zeriva, nella maraina ci mi potera zeriva. Se kajinami nefa ni filau ci metti mihina. Refa riva kuwa mi puti ne facici zakana haju. Se kajinami nefa ni filau ci metti mihina. Nefa riva kuwa mi puti ne facici zakana haju. Tantsaha 5 manodidina an-tanetim-boangy no tonga nanatrika io fiofanana io izay vehivavy ny ankamaroany. Ny vary ny foto-tsakafontsika Malagasy. Nefa tao anatin'izay nanontaniana dia tsy mihoatra ny 5 isanjato ny mahafantatra ny fatra ny vary laniny indray mihinana, na ny maraina na ny atoandro. Firy sotro ny vary laninao amin'ny atoandro? Asa ianao mijery io raha mahavaly izany. Io dia fambararain'ny toaka amin'ny tenda ny tsy mampiraika antsika amin'ny fanaovana kajikajy. Firy kilao ny vary laninao na ny fianakavianao mandritry ny taona? Saribaliana io raha tsy mandray atsoratra amin'ny fandaniana isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana isika. Zao firy sotro ny vary laninareo vao maraina? Iza mahafantatra an'izay? Iza tsy mahafantatra? Tsisy mahafantatra mihitsy zany hinambaritsika ny mahafantatra firy sotro no atsika. Zavatra hita amin'ny fiainana andavanandro, ireo ohatra ny tanisaintsika teo ireo. Maika ny zava-misy eo amin'ny fandraisana an-tsoratra ny famokarana dia mila ezaka goavana tokoa. Ninon'inona anefa ataontsika dia tsy ho maty amin'ny asantsika isika raha tsy mahalala ny antsipiriany amin'ny fandaniana sy ny volamiditra amin'ny pamokarana izay ataontsika ho famelomantena sy famelomana ankohonana. Andao andray ohatra ray ampinana paraky ary vohitra amin'izany mahazava-dehibe ny fanaovana kajikajy sy adisanina. Raha zafy mahatratra 25 taona, ninana paraky raha 20 taona ary mahalany paraky tapaky ny boatina madiko isan'andro. Ary azato ny vidin'ny paraky io amin'ny sandam-bola ankehitriny. Raha natao ny kajikajy dia nahalany 7,7 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa ariary zafy mahatratra tamin'ny finanana paraky ary nahalany 570 kilao na 3 gony eo. Gaga sy talanjona rehetra satria zava-dehibe no nitranga ny vohitra tao aorian'ny kajy natao. Io ohatra io dia manamafy ny mahazava-dehibe ny fanaovana kajikajy izay mahatonga antsika hanao fiofanana mahakasika ny KAP na Kajikajy Adisanim Pamokarana. Mba ahazoantsika manantanteraka aorian'ny fiofanana ny fandraisana an-tsoratra ny fandaniana mikasika ny pamokarana iray. Mba ahafantarantsika ny masokarena tamin'io pamokarana io ary koa ahafantarantsika ny vola ampidiriny ka hamoahana ny tombom-barotra na fatianaka ny fanaraka amin'izany. Fa itsika izany mandeha anjamba foana tsy mieritreritra manao kajikajy mihitsy eo amin'ny zavatra ataontsika rehetra rehetra. Dia tsy mahafantatra mihitsy eo maso tompo lasa maso tiana.
Ny fandraisana an-tsoratra ny fandaniana dia mainga amin'ny fanoratana amin'ny fitadiavana cahier na carnet na agenda na calendrier sy ny sisa. Ka vohitra amin'izany ny isan'ny olona miasa na zavatra nampiasaina toy ny anam-pamokarana nandritra ny fotoam-piasana indrindra ny volana iraina mifanaraka amin'izany amin'ny andro anatanterahana ny asa. Amin'ny faran'ny fotoam-pamokarana dia atao ny kajikajy KAP ka atambatra avokoa ny sokajy fandaniana rehetra izay manome ny volalany na ny maskarena. Ny vola militra kosa dia azo avy amin'ny fivarotana ny vokatra miakatra sy izay vokatra hafa rehetra mety azo avy aminy na fanomezana sanda mifanaraka amin'izany. Avy amin'ny fanalana ny vola miditra amin'ny volalany no manome ny tombony ho an'ny mpamokatra. Amin'ity andiany voalohany ity dia hatreo ihany aloha ny asa atao mba hanazarana antsika hanao fandraisana an-tsoratra ary mba hanampiana ny fanazavana dia aka ohatra iray mivantana isika tamin'ny fanaovana famokarana katsaka sy katsaka miaro voanemba teto amin'ny centre ilofosana an-tanentomboany. Voaseho antsika voalohany ary ny volo-katsaka. Ny volany voaka no anomboantsika izany. Raha eo amin'ny olona ny asa no jerentsika dia hita mivoatra eto ny asa namodika ny tany sy namboly, ny tatitra ny zezika, ny hava voaloha faharoa, ny hevo, ny hody sy ny tatitra. Ireo dia amin'ny totaly 2,904 ariary. Raha teo amin'ny ana indray dia hita ao avokoa ny vidin'ny masim-bolo-katsaka, ny karazana zezika nampiasaina ary ny fanafody. Ireo kosa dia amin'ny totaly 405,303 ariary. Rehefa tambatra ireo volalany ireo dia amin'ny totaly 403,404 ariary. Raha ny vola miditra kosa indray dia ny vidin'ny vokatra miakatra izay amin'ny totaly 5,000 ariary. Rehefa nanesorana ny vola mivoaka ny vola miditra dia manome miiba 404,303 ariary. Izany hoe tao aorian'ny kaonty natao dia hita fa faty antoka no hita. Asehontsika eto manaraka indray ny volo-katsaka miaro voanemba. Ny volany voaka no anomboantsika izany. Eo amin'ny olona ny asa no jerentsika dia toy ny tamin'ny volo-katsaka teo ihany. Hita mivohitra eto ny asa namodika ny tany sy namboly, ny tatitra zezika, ny hava voaloha sy faharoa, ny hevo, ny hody sy ny tatitra. Ireo dia amin'ny totaly 4,900 ariary. Raha teo amin'ny ana indray dia hita eto ny vidin'ny masim-bolo-katsaka sy voanemba, ny karazana zezika nampiasaina ary ny fanafody. Ireo kosa dia amin'ny totaly 704,703 ariary. Rehefa tambatra ireo volalany ireo dia amin'ny totaly 707,503 ariary. Raha ny vola miditra kosa indray dia ny vidin'ny vokatra miakatra izay amin'ny totaly 507,704 ariary. Rehefa nanesorana ny volany voaka ny vola miditra dia manome 8,004 ariary. Izany hoe tao aorian'ny kaonty natao dia hita fa nahazo tombony. Ny vokatra andrasana aorian'ity fifanan'ity izany dia ny fahaizan'ny mpamokatra manao KAP isaky ny seha-pamokarana ary ahafahany mandray fanapahan-kevitra amin'ny seha-pamokarana izay ataony. Isarihana ihany koa isain'ny teknisiana rehetra hanao ny KAP mifanaraka amin'ny teknika vaovao izay hoentiny alohan'ny anaparehana izany ary indrindra mba hamatsiana ny mpamokatra amin'ny seha-pamokarana ataony amin'ny fahalalan'ny vola azony na ampidiriny mifanaraka amin'ny seha-pamokarana io. Taoriana le fiofanana ve hitanao hoe misy ilaina le izy hitanao amin'ny seha-pamokarana? Taorianan'le fiofanana zany dia hitako tsara mihitsy hoe tiana ilaina amin'le seha-pamokarana le fiofanana zany atao aty amin'ny centre, satria hatramin'izay zay raha namboly dia tsy mahalala hoe tokony raisina tsoratra daholo ny vola mivoaka rehetrarehetra na ny aina miala ara zany tokony fantatra hoe satria mba tokony fantatra hoe nahazo tombony sa maty antoka dia ilaina mihitsy le izy. Ny asa zany tena nahaliana na afantarana le fandaniana teo amin'le rangahy anankiray ninaparaka na alanyray tapitrisa mahery dia tena nahaliana be anay zany le izy satria na any amin'le fambolena rehetra any aza dia hita fa ohatr'izany aby le fandaniana dia hatramin'izay zay tsy nahalala nefa hatreo amin'ny ofanana zao dia efa mba mahalala dia mety hoe ampiasa anatanteraka koa aorianan'izao. Seha-pamokarana ampiasana iazy zany dia izay ho ataonay mihitsy zany zao dia hanomboka ampiasa azy zay. Handray atsoratra. Vonona mbola
fanana manaraka isona mamirambaka tokoa satria fanona ihany vonona foana to ezay mpamita ny filona gaga tsy mihina vita ny filona gaga tsy mihina vita ezay mpamita miala maraina tsy mipodera jeriva miala maraina tsy mipodera jeriva zay kajy miaminy nefa ny filao tsy mety mihina rehefa riva koa mipody nefa tsitsy zaka nahazo